Ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo indray no hojerentsika amin'ity an'ity. Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Fa aoka ho mpakatony teny ianareo fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Andininy izay be mpitia ary andininy izay tian'ny olona laina fenitra tsara amin'ny fiainana mihitsiny ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo io hoe aoka ho mpakatony teny ianareo fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Dia heverin'ny olona hoe misy karazan'olona anankiroa zany ny tiany teny ity ho lazainy. Ny olona anankiray voalohany de miaino fa tsy makatoa. De zay zany ny andraisan'ny olona ny teny hoe misy olona de miaino fotsiny ny ataony de faly hainy toriteny sy tenin'Andriamanitra fa tsy makatoa akory de tsy izy zay ozy izy fa ny izy zany de miaino de aveo makatoa. Tsy voatery tena ratsy zay kanefa dia indraindray mitarika ny olona hoe tsy de tena ilaina ny miaino fa ny makatoa ny zava-dehibe. Fa rehefa tena jerena nefa ity teny ity, jerena ao anatin'ny tontolo manodidina azy de hitantsika fa tsy tena zay loatra ny zavatra tiany resahana. Ka ahafahantsika mamaky azy zany de vakiantsika amin'ny manomboka eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo izy ahafahantsika mahazo azy tsara. Dia ho vakiantsika amin'ny dikateny-ombonana eto Madagasikara mba hampazava azy tsara. Fa aoka ianareo mpanatanteraka ny teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ka mamita teny. Satria raha misy olona mpiainy ny teny nefa tsy mpanatanteraka de tahaka ny mijery ny tarehiny ao anaty fitaratra. Eny mahita ny tena endriny izy ka de lasa ka adininy miaraka amin'izay ny toe-tarehany. Fa izay fatra-pandinika ny lalàna lavorary de ny lalàna mitondra fahafahana ka maharitra amin'izany ary tsy ho mpiaino manadito fa ho mpanatanteraka anazy de ho sambatra izy amin'izay asa tanterahany. Eto zany rehefa vakiantsika izy manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo de miresaka karazana olona anankiroa ihany koa izy eo. Saingy ny karazan'olona voalohany zany de ilay olona izay miaino ny teny fotsiny, zay le hoe mpiaino fotsiny no lazany azy. De io olona io izy de tahaka ny mijery ny tarehany ao anaty fitaratra. Inona ny zavatra mitranga rehefa mijery tarehy ao anaty fitaratra? Mijery tarehinao ao anaty fitaratra, hitanao ny toe-tarehinao fa vao miala eo ianao de adininao hoe tahakitaky ny ahoana moa izany endriky ny tarehako zany. Ary zany mahatonga ny akamaroan'ny vehivavy misy fitaratra kely foana any anaty kitapony any mba ahafahana mijery indray hoe nanahoana sao de nitsofiny rivotra sy ny isan-karazany de adininy miaraka amin'izay ny toe-tarehany vao miala eo izy. De tahaka izany koa ny olona izay resahan'i Jakoba eto hoe miaino fotsiny izy dia vao avy miaino toriteny izy vao miala teo izy vao mirava ny fotoana de adininy le toriteny, tsisy zavatra tsarony mihitsy. Ahoana moa ny fomba katoavanao teny zay tsy tsaronao? Raha maniraka anao hoe mandehana makany Analakely mividy akondro, mananasy de vary 3 kilao de anana mifangaro de mividy karaoty de mividy laisoa de mividy tsaramaso de mividy akondro ahoana ny fomba ahafitanao manatanteraka an'izay kanefa tsy tadidinao akory hoe inona avy moa le zavatra niteneniko teo. De tahak'izay mihitsy ny olona izay mpiaino fotsiny tsy afaka manatanteraka satria manadino. Andininy fahadimy amby roapolo izy de milaza indray ny karazan'olona faharoa izay tsy mpiaino fotsiny fa ozy izy hoe fatra-pandinika ny lalàna lavorary. Fatra-pandinika ny lalàna lavorary. Tsy miaino izy zany fa tena plonger le regard ozy ny teny frantsay, miondrika mamaka fakantsara ny tenin'Andriamanitra. Reto moa de lazainy hoe lalàna lavorary na lalàna tanteraka izy amin'ny baiboly izay famakintsika. Ino io lalàna lavorary io de io zany tsy ilay lalàna hoe manaova an'izao aza manao an'izao satria ireny de lalàna mangeza fa ity lalàna tanteraka ity de lalàna mitondra fahafahana. Lalàna mitondra fahafahana. Manafaka io fa tsy mangeja. Zany hoe mahatonga anao manana
fahafahana manao zavatra fa tsy voatery hoe tsy mahazo manao an'izao na voatery hoe tsy maintsy manao an'izao. Dia ny ataon'le olona zany dia mandinika ary maharitra am'zany, tsy vetivety kely fotsiny izy mamaky ary tsy indre mandeha isan-kerinandro izy ny mamaky, fa isan'andro izy de mamaky foana ary maharitra. Ao anatin'izany ny faharetany eto zany dia na amin'ny fotoana hoe isan'andro, ny faharetana koa de le fotoana lany ny andidihana an'io zay le hoe fatra-pandinika an'io lalàna lavorary io. Fa ny fahatelo de zao, izy dia ny lalàna lavorary, le lalàna mitondra fahafahana no vakiny, fa tsy lay lalàna zay manaova an'izao aza manao an'izao zay mangetra. Tsisy olona tian'izany hoe terena anao an'izao na terena tsy mahazo manao an'izao zany, fa lalàna mitondra fahafahana. Inona ny lalàna mitondra fahafahana? De ny filazantsara zany, ny fanambarana ny Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no miasa ao anatsika, velona ao anatsika, manampy antsika hanatanteraka ilay teny. Ka ny ataon'ity olona ity zany rehefa mandinika izy, fatra-pandinika izy de tsy mpandinika an'izao atao sy n'izao tsy atao, fa mijery an' Jesosy Kristy izy ao anatin'io, mijery ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. De hozy izy hoe tsy mpiaino manadino io olona io fa mpanatanteraka an'asa. Vitany olona io manatanteraka an'izany, satria ilay Jesosy Kristy ao anatiny, ilay mpanjininy no manampy azy hanatanteraka zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. De hozy izy hoe ho sambatra izy am'izay asa tanterahany, miteraka fahasambarana, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay tsy amin'ny herin'ny teny fa amin'ny herin'ilay Jesosy Kristy ao anaty manampy anao hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Inona zany ny tiany hoe fa aoka ho mpankatoy ny teny anareo fa aza ampiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo? Ny tiany ho lazaina zany de tsy le olona hoe aza miaino fotsiny, fa mila miezaka mankatoy, manatanteraka ihany koa. Tsy izay no lazainy fa ny karazan'olona roa izay resahany eto, de ny anankiray zany le miaino fotsiny de manadino avy eo, de tsy afaka hanatanteraka an'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy satria adinony avy hatrany ary le izy. Fa ny karazan'olona faharoa zay entaniny eto amin'ny ety andininy faharoa amby roapolo ity de tsy mpiaino fotsiny izy fa maninona koa? Fatra-pandinika ary mijery an' Jesosy Kristy rehefa mamaky baiboly de mahavita mankatoy izy miteraka fahasambarana ho azy izay.